fanaovana ny tenako izay itony raha itiavan'Andriamanitra ity ho anareo. Mialohan'izany nefa dia hivavaka tsika ngataka amin'ny fanamasina mba mahangy antsika tsirairay avy ary mba hanokatra ny saina mampanantsika eo am-pandrenesana izany afatr'Andriamanitra izany. Vavaka tsika. Raha eo misaotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, zanakao raha mbola nomenao tombonandro zahay zahoana mbola miaino ny teninao. Dia ilay afatra izay efa napetraka ao anay ao anatiny ty atao hoe soratra masina ity, izay inoko marimarina fa ny fanamasinao nametraka an'ireo mba ho taridalana ho anay. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Androany ariavana mba hizara kely ireto fiadiana izay napetraka Andriamanitra ato anatin'ny soratra masina ity, izay tokony ho raisitsika indrindrindrindra fa ianao ilay Virjina dimy endry. Tamin'ilay afatra anankiray izay nambarako taminao teo aho talohan'ity dia niresaka ilay toetra n'ilay Virjina dimy endry fa iresaka misimisy kokoa aho androany satria noheveriko fa tena mbola ilaitsika satria eto am-piandrasana ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raony lantitsika. Ary ao anatin'izany fiavian'ny tompo eny amin'ny raony lanitra izany dia tsarovo tsara ry havana fa misy zavatra be dehibe mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny soratra masina moa dia nilaza fa misy ny fahavalo be dehibe izay ho resako aminao kely hoe taky ny ahoana moa ireo fahavalo ireo izay napetraka Andriamanitra ary nisoratana mihitsy ato anatin'ity soratra masina ity mba ho hitantsika tsara. Ny Virjina dimy endry koa manko no atsony ny soratra masina any amin'ny Timoty faharoany toko faharoany hoe maramila tsara ny Kristy, miaritry ny mafy amiko izy ny apôstôly Paoly taka ny maramila tsara ny Kristy. Iresaka aminao ary avana rehefa avy eo ny fedinana men'Andriamanitra ho an'ny Virjina dimy endry, zany hoe ireo olona tena eto am-piandrasana ny tompo. Tiako apetraka tsara mihitsy zay mba ho fantatrao tsara ny tena hivatana nyity teny ity, satria ny zanak'Andriamanitra izay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo dia tena nametrahan'Andriamanitra fedina mihitsy manoloana ny fahavalo. Ndasy aloha resaka kely aminao reo fahavalo reo voalaza ny soratra masina fa misy ny fahavalo be dehibe ny olona metraka fanontaniana amiko fa anazava kely misimisy ianao ireo fahavalo ireo. Raha mamaky ianao ohatra omiliko toko fahafolo andininy fa 7 dia misy tenin' Jesosy hoe za ozy nahita ny Satana latsaka tahaka ny varatra. Zany hoe milatsaka eto amin'ity zao tontolo izao ity zany Satana zany. Io le Satana io le namitaka ny Eva tany sahidena ary natonga ny zanak'olombelona nanota. Tsy manam-potoana tena makina be dehibe anao fa rehefa manam-potoana ny tokantrano eny mba vakio ny Ezekela toko 7 manomboka amin'ny 12. Raha izay dia misy koa miresaka ny Satana io ao amin'ny Isaia toko 14 12. Misy ihany koa aty amin'ny testamenta vaovao aty izay tiako hitanao misy fa misy ny fahavalo satria ndraindray ohatra ny varimbariana ny olona ry havana fa ity tenin'Andriamanitra ity tena tsy diso mihitsy fa napetrany eto ambany masotsika ity mba ho tarafitsika sy hinotsika raha mino ianao. Eno tsara nge ty ato amin'ny Apokalipsy toko 12 hoe loza ny tany sy ny ranomasina ozy fa nidiny eny aminareo ny devoly sady manana ny fahatezerana lehibe satria fantanozy fa kely sisany androny. Ny apôstôly Petera moa tena nyteny koa any amin'ny Petera faharoany hoe devoly fahavalonareo izy mandehandeha tahaka ny liona mitady izay arapany. Andriamanitra miteny izany araka anatin'ity soratra masina ity. Dia jereo ngery havany rendray tsika ohatra ny variana hoe na avay zareo korotandray dia ny fanometsina eto fotsiny zanak'olombelona
fa le ambaran'ny tenin'Andriamanitra ndray tsy jeren'ny olona hoe misy fanangy eto amin'ny zao tontolo zao eto ry havana mandehandeha arak'izany ambara zany ary io fanahy io resahako aminao tsara fa manana fahefana io ho an'ny olona tsy manana an Jesosy Kristy ho tompo. Misy teny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny Efesianina 4:2 andininy 2 mibaiko ny saina mampanahy ny zanaka tsy fanarahana moa zay ny voasorana zany hoe ny olona mbola tsy natsapany zany hoe Kristy velona ao anaty de manana hery lehibe mihitsy mibaiko ny saina sy ny fanahy ireo fanahy ratsy zay nambara ny tenin'Andriamanitra nambarako taminao reo. Jereo tsara ngery havana Galatiana 2:2 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20. Galatiana 2:2 marina moa fa hoe toetra ny ara-nofo zay moa voalazany eo hoe ny olona araky ny nofo fa le fanahy ratsy mibaiko ny sain'ny olona tsy manana an Jesosy Kristy velona ao anaty de vakiotsy kelikely ing fa ho hitanao ao hoe santionany fotsiny zany resahako aminao zany any amin'ny bokin'ny Timoty ihany koa misy be dehibe milaza nio ro toetra ratsy be dehibe reo izay hitantsika eto amin'ny fiarahamonina mametraka fanontaniana ny olona maninona ry anina ohatran'izao fa misy angery havana zany fanahy zany raha vo tsy marina aminao fotsiny zany hoe Kristy velona ao anaty de ity saina mampanahintsika ity ry havana veriko aminao tsara ivoalaza ny tenin'Andriamanitra io mibaiko ny zanaky ny tsy fanarahana ozy ny soratra masina zany ngery havana mahasaribidi ny fitorinany filazantsara zany ny tena mahasaribidy ny torinany zany hoe Jesosy Kristy velona nitsangana tamin'ny maty ka raha ikenin'ny olona io de manana hery ny olona. Iresaka aminao vitsivitsy amin'izay reto tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ho anao zanak'Andriamanitra zany hoe ho anao zay efa natsapany zany hoe Kristy velona ao anaty. Ireo lazain'ny Paoly hoe fedina tafio avokoa ny fedina nomen'Andriamanitra. Vakio nge ny Efesianina 2:9 manomboka amin'ny 10 ka hatrary amin'ny 19 tena napetrak'Andriamanitra mihitsy io mba ho jerena ary mba ho ampiarina. Zao zavatra resahako aminao zao ry havana veriko aminao tsara zao zavatra toriko aminao zao zaraiko aminao zao zavatra tena nyainako tao anatin'izany fotoana nandraisako ny tompo ka hatramintsika ami'resako zao tsaroko tsara ny taona 3,770 volana jona nandray an Jesosy zany hoe 7 taona lasa ho zaraiko aminao ny fahamarina zavatra resahako aminao zao hoe tena marina mihitsy reto fedina ireto tokony no resahana ary tokony ambara tokony ampianarina ny olona mba tonga ny olona tena atsapy zany atao hoe herin'Andriamanitra zany araka nambarako taminao teo hoe ireo karazana toetra ratsy be dehibe fanao ratsy reo ratsy manana ny fedina avy amin'Andriamanitra ianao sahirana raha lasy anabavy tena milazanao ary ndrindrindrindra fa ho anao zay fa nandray an Jesosy Kristy ho tompo aza varimbarina ianao aza matoritory firesaka nyreo vetivety aminao ozy aho ke zao zavatra ambarako aminao zao zavatra nyainako zao tsy zavatra hoe nianatra be aho hoe navita fianarana 10 taona tamin'izany atao hoe fianarana tenin'Andriamanitra tsy ry havana fa zavatra tena nyainana tena mahatsiaro an'le voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily ny jaonina voalohany mihitsy aho hoe zavatra hitanay hitany masonay renesy ny sofinay ary tsapany tananay no zaraiko aminareo ary tena nahitako fahombiazana mihitsy de zao za mizara aminao zao ao amin'ny Efesianina 2:9 io ambarako aminao misy zao tenin'Andriamanitra zao tena azonao jerena tsara fa ary aro tsara nge fedina ozy manko ny soratra masina ery amin'ny 9 hoe tafio avokoa ny fedina raha-panahy reto ry havana ino tsara tena mahomby asehoako anao tsara Satana tena toroko anao manararoatra ho an'ny olona tsy mino an'ireo tenireo ny aretiny io nge ry havana sao de verinao fa tonga ho azy ny aretina
Magataka anao jereo nge Joba toko voalohany sy ny toko faharoa. Nametrahan'Andriamanitra fanontaniana mihitsy Joba avaiza anao. Avy teny rehetra teny aho ozy ny zaza teny rehetra teny. Fantatrao ve Joba mpanompoka ozy? Ay fantatrao tsara, fantaro tsara ozy. Lela hafa mihitsy io. De ozy Satana, aisy arovanao nge izy mahatonga azy ohatran'izao izy e. Fa tenreo nge ozy raha tsy andahanao io. De nomen'Andriamanitra fahefana Satana. De magataka anao jereo ny Joba toko voalohany sy ny toko faharoa. Fahefana nomen'Andriamanitra fa zao. Tsy mahazo mikitika any Joba ianao. De raha mahita eo anao leo loza be dehibe dalo namono isan-karazany ny fananany Joba. Namono ny zanaky Joba 10. Jerevonareo tsara. Iza nanao an'izany? Satana nanao an'izany. Vakio ny Joba toko faharoa. Vakio koa eo ambany eo amin'ny Joba toko faharoa azafady. Aretina. Iza nanao ny aretina? Satana nandefa n'le aretina. Jerevonareo tsara. Eto mipiabakabaka ty riavana, eto amity zao tontolo zao ty zany. Misy io Satana io mandefa aretina. Mandefa toetra ratsy miditra ao anatin'ny olona, mahatonga ny olona miady. Fa androany eno tsara reto fa fedina ny men'Andriamanitra reto riavana. Eo amin'ny Efesianina toko fahenina io manomboka amin'ny 17 ohatra asesiko amin'ny 17 satria misy an'izao teny zao hoe raiso ho fiarovan-dohanao ny famonjena. Daso nge tena tiako resana kely aminao mihitsy io satria io ny tena zavatra tokony ho fantatry ny olona mihitsy. Be deabe ny olona riavana mandeha miangona any am-piangonana tsy fantany akory ny tenany hoe voavonjy. Averiko aminao ty tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko 10 ty. Andiliny 7 ka hatramin'ny 10. Raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Zay ny voasoratra ao. Ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. De ho vonjena ianao. Io vonjena io riavana de zao. Raha vitan'ny olona arabaky teny zay ary inon'ny olona zay ataony amin'ny fony manontolo de tokony hatsapan'izao zavatra zao ny olona. Misy amin'ny Efesianina toko voalohany andininy voalohany misy toko voalohany andininy 17 misy an'le teny hoe nandray ny fanamasina, tomboka sy ny fanamasina. Io no mazanak'Andriamanitra anao. Zavatra tokony ho tsapa zany riavana. Tokony ho tsapa satria misy zavatra miova mihitsy ao anatinao. Famonjena, zay le famonjena. Taka ny apôstôly Paoly jerevonareo tsara fa rehefa nandray izy niditra tao anatiny amin'izay le Jesosy. Vakio ny asan'ny apôstôly toko 7. De nanomboka teo ny lehilahy miova. Zay riavana le hoe famonjena. Olona natsapany zany hoe Andriamanitra miditra ao anaty. Ny aiky ny eloka sy ny fahotana. Kristy velona ao anaty. Famonjena, mbola averiko ihany. Be deabe ny olona mieritreritra fa rehefa hoe misoratra anarana am-piangonana, mitondra anarana pasteur, dekona, pretra, de midiky zay fa voavonjy. Zao ny atoko anao manomboka androany. Raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ny fombafomba riavana tsy diranao ny lanitra zany. Averiko anao tsara. Tsy diranao ny lanitra zany ny olom-bovonjy ato anatin'ny soratra masina de olona niova ny fiainana. Matsapa n'izany fanahy masina monina ao anaty. Matsapa n'izany fanahy masina ao anaty, miresaka ao anaty. Ao anatin'ny fediny io. Jereo tsara nge ry amin'ny 9:20 misy an'le hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Averiko tsara fa zany fanahy masina zany riavana tena mila tsapanao zany. Ozy Jesosy aniraka ny fanahiko eny aminareo rehefa tonga ao anatiny ao anatinao io misy hery etiny io etinao manatrika ireo zavatra fahavalo le nyresahako taminao teo. Ireo fahavalo fakapana be dehibe ireo nge riavana sao de iverinao fa resiny fahalalana reo raha fahalalana fotsiny voafetra tena toroko anao zany. Voafetra raha fahalalana fotsiny. Fa mila ny herin'ny fanahy masina ianao. Zany natonga an Jesosy ny teny hoe aza mbola mandeha lo tamin'ny mpianatra mitory-teny ianao. Fa andefa ny fanahiko eny aminareo de rehefa tonga ny andro Pentecoste nirotsaka ny fanahy masin'Andriamanitra.
rehefa tonga ny fanamasin'Andriamanitra tao mpianatra dia nandeha amin'izay ireo mangataka anao avakio tsara ny asan'ny apôstôly rehetra. Dia ho hitanao zany hoe olona nandray ny fanamasin'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra. Ho hitanao zany hoe manomboka misokatra amin'izay ny masonao amin'ny atao hoe tenin'Andriamanitra ity. Efa ndresaka taminao teto ihany tamin'ilay Virgine 10 medala fa ny 10 medala nge hoe aho mivavaka ihany e. Mivavaka ihany manao an'izao karazana fihetsiketsehana isan-karazany taka ny kaina, taka an'ireo fariseo sy mpanora-dalàna hitantsika ato anatin'ny soratra masina, fa tsy mandray ny fanahy masin'Andriamanitra. Sao diso anao ry havana. Milaza anao androany averin'Andriamanitra ty andininy fa 17 ty amin'ny Efesianina 4:9 raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Nahoana ny fiarovan-doha? Satria ao anatin'ny saina mampanahintsika eo ry havana. Raha vao tsy ny fanahy masin'Andriamanitra no mibaiko ny sainao, sahirana ianao amin'ny zavatra mikoriana eto amin'ity izao tontolo izao ety. Faharoa, eo amin'ny 17 any misy an'izao teny izao hoe ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Jerevinareo tsara nge ry havana, tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy. Miaka be dia be ny olona ry havana, ny zavatra tena ho resahako aminareo dia zao. Be dia be ny olona na dia efa nandray an' Jesosy azy, tsy dia tena marina aminy ty Kolosianina 2:9 le hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka. Ny olona nandray an'izany atao hoe Jesosy Kristy zany ry havana, ny olona nateraky indray, tena tsapako zany tamin'ny fiainako. Za tena natorona rahalahy fotsiny hoe rahalalala zao ny ataonao mety izy anao mamaky tenin'Andriamanitra, ary tena toroko anao, tena narahako arabaky teny mihitsy. Ary tsoroko aminao fa tao anatin'izany taona hatramintsika miresaka zao 17 taona nanao an'ity asan'Andriamanitra ty, dia niezaka foana hatramintsika miresaka zao zany hoe 17 taona zany niezaka foana aho namaky ary nitadidy ity tenin'Andriamanitra ity. Natoko tena arabaky teny tamin'ny fiainako mihitsy eo ka ny tenin'ny Kristy itoetra betsaka. Io tenin'Andriamanitra io nge ry havana ho voalazan'ny soratra masina hoe sabatry ny fanahy. Fa koa nge io nahoana moa ny sabatra? Inona ny fiasan'ny sabatra? Ny fiasan'ny sabatra ry havana dia fediana, manapatapaka. Ao anatin'ny saitsika eo ry havana, be dia be ny hevitra isan-karazany. Ary io le nresahako taminao hoe ny olona raha vao mbola tsy nateraka indray, tsy manana an' Jesosy Kristy ho tompo, be dia be ny hevitra saina avy amin'ny devoly tonga ao anatin'ny olona. Ary tsy magaga raha be dia be ny farisena eo amin'ny fiainan'ny olona. Androany ianao atoro ny fanahy masina, raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivezivezy, mbola hafa ry havana zany tenin'Andriamanitra mivezivezy ao anatin'ny saina. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamoany aza manao hoe nandefa ny teniko izy mba hanasitrana. Mahavariana nge ry havana ty tenin'Andriamanitra ty, tena tsoroko anao ny fahamarinana zany teny hoe nandefa ny teniko izy manasitrana. Za ry havana tamin'ny fiainako zao nanompo ny tompo zao marina fa mba misy fotoana tena toroko anao mba mandalo ihany koa karazana ohatrany hoe aretina madinidinika. Fa zao mihitsy ny tena tsapako, tena tsoroko anao zany. Ny fahamarinany ty tenin'Andriamanitra ty tena tsy nitsoahako tato anatiko mihitsy. Ao anatin'ny Efesianina 4:9 misy an'le hoe ary tany ny finoana ho ampinga. Ny olona nateraky indray ry havana, mbola veriko anao ty fahamarinany tenin'Andriamanitra ty, tokony ho velon'ny finoana ny tenin'Andriamanitra tsika. Tena io resahan'ny olona fa ohatrany tsy mazava amin'ny olona mihitsy zany hoe taky ny ahoana zany finoana zany. Finoana ny ty tenin'Andriamanitra ty nge ry havana ny tiany ho teneniny. Ty tenin'Andriamanitra ty mila ampiasaina. Raha ny ameko anao ty tenin'i Jesosy any amin'ny Luka 10 ty 17 hoe indro meko fahefana ianareo anitsaka mena rana maingoka, andresy ny hery rehetra ho za nana ny fahavalo ampiasao. Enao ve ry havana? Za matetika tena miresaka amin'ny olona raha vao tsapako ny hoe misy zavatra ady atrehan'ny olona indrindra fa kristianina izy. Enao ve mampiasa ty fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ty hoe tany ny finoana ny tenin'Andriamanitra ho ampinga. Ny devoly nge ry havana tena toroko anao fa tena mahafantatra tsara ny olona tsy mampiasa ny fahefana io mena Andriamanitra maimaimpona. Za tena hitako tamin'ny fiainako, za tena tsoroko anao
tamin'ny fahatelo amby roapolo taonako nandray an Jesosy tamin'ny fahinina amby roapolo taonako ary tany fahatelopolo taona nanomboka nanambady tena tsoroko anao fa tao anatin'ny fotoana maro ngamba teo amby roapolo taona teo tena nampiasa mihitsy ary tena tonga tao amin'ny tranonay daholo ny akamaroan'ny olona saika nitondra ny olona marary ny olona demoniaka ary zay ny mahatonga tena mizaranareo iaho hoe ampiasao ny fahefana nomeny ny tompo anao fa tena marina ry avana zany hoe nomena fahefana ianao ivolazany marika toko fahenina ambe folo famantarana zao ny famantarana anaraka an'izay neny za ry ava de gaga mihitsy ny olona rene koa moa ny olona tsy fantaro fa rendray misy asa tsy fantaro zay fampianarana ataon'ny olona sasany hoe raha tsy milatsaka mpiandro ny tsy mahavoaka divoly tsy zany ry havana ny atao anatin'ny tenin'Andriamanitra aza ovana raha zanak'Andriamanitra ianao enoy tsara zao tenin'Andriamanitra zao indro meko fahefana ianao anitsaka menarana maingoka zany nge ry havana santionany reo zavatra nresahako taminao tao amin'ny Joba reo reo aretina nazo ny Joba reo fahavalo reo isan'andro ampiasao zany fahefana zany za matetika moa de mampianatra an'izao amin'ny olona ary miresaka amin'ny olona hoe raha vao misy hitako hoe manana problema resahany amiko zao karazana problema de ity fahefana ty foana ny resahako amin'ny olona ianao hoe mamazoto mamoaka demoni ao an-tranontsika nge ry havana misy fanahy mandehandeha ivoalaza ny apokalipsy toko 12 lozany ranomasina ozy sy ny tany fa lasany aminareo ny fahavalo jerevy tsara zany hoe feno fanaratsy feno devoly mandehandeha eto am'ty zao tontolo zao ity de ampiasao ry havana fanahy io mbola veriko aminao mety miditra any amin'ny salon anao any amin'ny efitrano fandrina alohan'ny atoriana roay amin'ny anarany Jesosy na inona anarany na inona anarany zany ny dikan'izany hoe maingoka menarana andresy ny hery rehetra zay ny voasoratra ao ampiasao zany finoana ny oloko marina ozy ny tenin'Andriamanitra velon'ny finoana ny tenin'Andriamanitra fa raha mihembotra Jesosy tsy sitraky ny fanahiko ina koa ny fedina voalazany amin'ny Efesianina toko 1 kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny tongotrareo ny pino ry havana ny olona nandray an Jesosy Kristy ho tompo tena atson'Andriamanitra mihitsy anao mba hijoro vavolombelona atson'Andriamanitra mihitsy anao mba hanambaran'izany za tena tsaroko mihitsy tao anatin'izany fotoana 7 taona zany ary mba tonga mbola mitoro ny filazantsara aminao tena tiako mihitsy anao atsapan'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany ry havana ampiasao resao zany Jesosy Kristy zany fa tsy miova marina zany tenin'Andriamanitra zany ampiasao ny fahefana na inona aretina mandalo aminao na inona aretina mandalo aminao famantarana anaraka an'izay mino izy amoaka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy asan'ny fanamasina fitaovana ampiasain'ny fanamasina zany fiteny tsy fantatra zany ry havana omen'Andriamanitra anao mamaim-pona fitaovana men'ny fanamasina anao na isotro zava-pisotro mahafaty azy ianao tsy ampaninina azy zany ozy ny soratra masina jerevo tsara ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany zany ampiasao ny finoana ny Jesosy Kristy anarana goavana ravana io anarany io efa nomena ozy Jesosy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra aiza ianao ny mandreny zao afatr'Andriamanitra zao ny ataoko anao ireo korotana isan-karazany ho tokantranonao reo aretina mbola miditra ho tokantranonao reo zanak'Andriamanitra venao olona nateraka indray venao tsapanao ve zany tenin'Andriamanitra zany ampiasao ny fahefana fa tsy maintsy marina aminao io fedina goavana ry havana tsika nge ry havana tena nomen'Andriamanitra fediny tena milazanao ho ata aminao hoe tena tsapako tamin'ny fiainako zany matoa manizingizina zany aminao androany tian'Andriamanitra ianao mba tena hahita ny herin'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity meloha ny janonako de zao anafatra kely ianao misy tenin'Andriamanitra moa mbola fedina kely eo amin'ny 140 le hoe sky ny fahamarinana ny valahanareo ary tafinyrary no felovatratra ny fiainana maha kristianina
raha lasiana bavy tsarovy tsara io fanamasina ao anaty io manome hery anao andeha amin'ny fahamarinana tsarovy tsara zay ao anatytsika ndraindray ny manana finiavana ihany tianao ny marina fa zao ny ataoko anao voafetra ihany zany fa rehefa ny fanamasina ny ao anatinao io le fanahany fahamarinana io le Jesosy Kristy le niteny tamin'ny mpianatra hoe tsy amela anareo kamboty aho zany fahamarinana ny teniko ny fahamarinana mety izy anao ry havana androany mety izy anao manapa-kevitra ao anatiny zao afatra Andriamanitra omeko anao zao mba hatonga anao tena higioka io fahamarinana ny tenin'i Jesosy io ny fiadanako izy nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao androany ianao ry havana tian'Andriamanitra ianao tena ho velon'ny finoana ny tenin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao tena hitafy an'izany karazam-piadiana io voalaza amin'ny Efesianina toko faefatra io ny zanak'Andriamanitra ry havana ny kristianina nateraka indray tsarovy tsara tsy mba mitolona amin'ny nofo aman-drà zay ny voasoratra ao ny fiadinantsika tsy mba nofo aman-drà ny fahavalontsika amin'ny fanaratseny amin'ny rivotra ny dikan'izany tsy maintsy fitaovam-piadiana avy amin'Andriamanitra no entinao ireo nambaran'ny Efesianina toko fahenina ireo raha somary fitiniko dia zao tehirizo ho fiainanao zany miafatra Andriamanitra zany tehirizo ho fiainanao zany fanamasina Jesosy Kristy monina ao anatinao isan'andro mara-pialanao eto amin'ity tany fandalovana ity zay ry havana ny afatra Andriamanitra napetrako ny tompo tato anatiko ary zaraiko aminao misaotra ny tompo afaka mbola nizara taminao an'izay afatra zay inoko marimarina fa izao raha ataonao fiainanao zany atsapa ny voninahitr'Andriamanitra isan'andro ianao satria zany misy ny tenin'ny tompo hoe ombanao mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao vavaksika Jesosy tompo misaotra anao lehibe misaotra indrindrany amin'ny fotoana zay mbola nomenao anay mandrehany zany afatra ao zany saotrany amin'ny fanamasinao zay nanome an'izany teny zany ary inoko marimarina fa mamangy tokantrano maro anao amin'izao fotoana zao anova olona ampahery olona manoloana an'izao karazana ady isan-karazany zay mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ety misaotra indrindra tompo dia raina mandrak'izay ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona maranako zany vavaka zany amen